Palmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy manona ihany koa fiadanan'ny Tompo amintsika izay tonga eto toerana dia izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa eo ihany koa tsy adino ireo ankohonana ara-panahy izay manaraka mitambatra miaraka any Antsirabe any Tomasina any ivelan'ny ranomasina ihany koa any Frantsa. Dia manona fiadanan'ny Tompo antsika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara hatrany an-dafiny rika ihany koa fiadanana ho anao. Faly ve ianao afaka hanompo indray androany? Za ihany koa faly androany miaraka manompo aminao ary mino manokana fa tsy ala maina eto ianao misy anjara indray ahafahanao mandroso sy mitombo amin'ny fiarana amin'ny Tompo. Tatsika majery epistilany io Jakoba 5:7 no hojerentsika. Epistiliny Jakoba tokofa 5 no andeha hojerentsika anio. Jakoba tokofa 5 ary andeha hovaketsika ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 8. Rehefa hitatsika dia toy izao nivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavan'ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry vokatsoa amin'ny tany. Ka maharitra amin'ny zany mandra-pahazony ny ranorana aloha sy aoriana. Dia mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiaven'ny Tompo. Dia fanampin'io ny Jaona 4:9 Jaona 4:9 toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Izaho naniraka anareo ijinja izay tsy nisasaranareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Amen. Ireo tenyreo no ifampizarantsika anio fampaherezana kanefa ihany koa fampitandremana antsika izay manompo an'Andriamanitra sy ao anatin'ny sahany fanomponan'ny Tompo izany. Hoy Jakoba nampianatra hoe mahareta tsara. Ny lohahevitra sy ny lohatenitsika anio zany dia mikasika ny faharetana. Tamin'ny heriny isika dia niresaka mikasika ny famafazana ny fototra izay iorenana dia tsy misy manao fanorenana hafa ozy izy afa-tsy izay natao dia Jesosy izany fanorenana izany. Dia rehefa vita ny fanorenana na ny fototra hoy isika dia zay vao afaka mandrafitra eo amboniny ny tsirairay avy. Izany hoe ny olona mandrafitra dia tsy olona rehetrarehetra fa ny olona izay manana antoka nanao fanorenana ihany. Fa raha ohatra ny olona tonga dia manao rindrina ao anatiny atao hoe manao trano dia hianjera zany rindrina izany. Any amin'ny tantarany amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy ary izy any amin'ny boky Mateo 7 dia mbola misy ihany koa ny fanorenana eo amboniny atao hoe vatolampy. Fa raha orina eo ambony fasika ny trano dia rehefa tonga ny orana miakatra ny rano tonga ny rivotra mamela ny tafiotra dia hianjera izany trano izany ary loza ny fianjerany izany trano izany. Rehefa vita ilay resaka hoe manorina ny fototra dia manao an'ilay rindrina brika
dia ozy izy nyresakitsika tamin'izay hoe manomboka eo amin'izay ny anjarantsika ny mifototra tsy anjarantsika fa ny mifototra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mifanorina ny apôstôly ny fototra dia Jesosy Kristy ny mametraka azy tsy misy olona may manatona anazy fotsiny izany fa izy manao an'ilay izy fa rehefa vita ilay fototra lay asa toy an'ilay izy amin'izay dia anjarako sasy ianao amena ny manao ny rindrina dia anjarantsika lazao ilay namanao aloha manao rindrina anjarantsika ny tompo manao ny fototra tsika tsy manana fahefana anao fototra zany fa izy manao an'io izy miantso anao izy mitady anao izy mametraka izy mandefa fanamasina ikasika ny fonao dia vita ny fototra voarainao ny famonjeny fantoyany rehefa aveo amin'izay zasenao amin'izay no tompona ndraiky ary zasenao no tompona anjara dia ozy izy tsika nyresaka tamin'ilay Korintiana voalohany toko 7:andiny tsy tadidiko tsony tamin'ny herinandro a hoe misy karazany amin'izay lay zavatra izay aorin'ny olona eo ambonin'io fanorenana io misy manorina ina moa lay voalohany volamena faharoa volafotsy fatelo fatotsary faefatra hazo fadimy bozaka ary farany mololo eo no anjarako sasianao eo no anjarantsika sasianao anjarantsika manapa-kevitra hoe hanorina inontsika eo amin'io fanorenana io fa rehefa vita fanorenana dia efa voavonjy aloha ilay olona amena fa ny toy amin'ny tantara amin'izay rehefa aveo voavonjy tsy aninina ve voavonjy mandany kredi an'Andriamanitra fotsiny ve sa voavonjy masoa ny fanjakan'ny lanitra fa be dia be ny olona voavonjy fotsiny dia miodikodina fotsiny eto amin'izao tontolo izao tsy hita hoe anao inona tsy hita hoe navita inona tsy hita hoe natateraka iny dia eto amin'izay ilay soratra masina miresaka atao am-bokin'i Jakoba amin'izany ozy izy dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo mandra-pahinao n'ilay maharitra tsara aloha mandra-piavin'ny tompo so dia mandra-patapitry ny taona fa 2025 na mandra-patapitry ny volana janoary tsy izay ilay faharetana izay resahan'ny tenin'Andriamanitra fa mandra-piavin'ny tompo izany hoe rehefa vitan'Andriamanitra fanorenana dia ianao mila miasa ary maharitra amin'ny fiasana mandra-piavin'ny tompo aza matahotra fa tsy miasa rery ianao fa rehefa miasa ianao dia momba anao Andriamanitra amena rehefa miasa ianao dia momba anao Andriamanitra rehefa manao zavatra ianao dia momba anao Andriamanitra matsiaro ny tenin'ny rahalahy Renard Bonkia efa maty izy ozy izy ny fomba fiteniny sy ny fomba firesany God goes with goers God doesn't stay with stayers inona dika zany Andriamanitra dia miara-mandeha amin'izay mandeha fa Andriamanitra tsy miara-mijanona amin'izay mijanona tadidinao koa zay Andriamanitra miara-mandeha amin'izay mandeha fa Andriamanitra tsy miara-mijanona amin'izay mijanona Andriamanitra miara-miasa amin'izay miasa fa Andriamanitra tsy miara-mipetrapetraka amin'izay mipetrapetraka Andriamanitra dia miaraka mivavaka amintsika rehefa misy finiavana any anatintsika any ampitombo ny fiainam-panahintsika dia Andriamanitra momba antsika fa Andriamanitra tsy miara-miesona amin'izay miesona misy PDP ataony kanina hiara-esona aminao izy fa izay vonona ihany hiasa izay vonona nompo izay vonona hitombo dia momba azy Andriamanitra amena dia zao ilay tantara izay resahan'ny tenin'Andriamanitra ny faharetana izay resahan'ny tenin'Andriamanitra mandra-piavin'ny tompo dia faharetana ao anatin'ilay asa fanompona ny faharetana mandra-pahitanao vokatra ohatra zany avy hatrany mba hazonao an'ilay tantara raha mivavaka ianao amin'ny fiainam-panahinao mivavaka ianao amin'ny fiainam-panahinao mba handroso tsara ianao zany manana zavatra hitanao any anatinao any misy faiblesse hitanao misy fahalemena hitanao misy tsy fahavokarana hitanao nanomboka tamin'ny herinandro sika dia nanao an'ilay fotoana vavaka isaky ny maraina mbola tsy nampanangatanana aloha zao hoe iza ny nanoy fa aloha samy mijery ny azy eo ihany fa raha ohatra isika ka nanomboka asa anankiray nanomboka zavatra anankiray isika tao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra dia ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika rehefa hitanao fa misy zavatra osintsika nyresaka hoe misy objectif misy zavatra hitanao anatin'ny fiainam-panahinao fa tsy mety ohatra za ohatra varimbarina be atao anatin'ity fiainana ity rehefa varimbarina be ao anatin'ity fiainana ity dia ahoana ny ampatonga ny fiainam-panahy koa manao dent de scie manao nifina tsofa
Mbetika miakatra, metika milatsaka, alleloia, Jesosy tsy ala aminao mandrakizay, ohatrany tsy dia mazoto ndray ato ato. Manao ohatran'izay le izy, dia ianao mila mametraka tanjona, raha vo tsisy tanjona ao anatin'ny fiainantsika, dia mirenireny sy miodiody fotsiny eto amin'izao tontolo izao, itsika tapitra io tontolo andro io, tsy hitanao, tapitra ny andro, inona no nataoko androany. Ary zay ny ilana vavaka hariva, satria amin'ny vavaka hariva ianao mandinika mba nanao inona ary tontolo andro, rehefa tsy vavaka ianao raha hariva, fa tonga dia misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, mamela ny elokay rehetrarehetra zay vitanay sy zay tsy voatanisanay rehetra, zay tsy tadidy amen na miesony ianao tsisy ninina mivoatra fiainanao io. Fa rehefa mandinika ianao ny lalam-piainanao nandritry ny zorone, dia mahita ianao hoe nandroso andro azy sany emotra, nandroso andro azy sany janona teo amin'ny toerana mahazatra, latsinainy tahaka ny latsinainy rehetrarehetra ihany, talata tahaka ny talata rehetra ihany, larobia tahaka ny isan'andro ihany ny fiainako. Dia inona ny dika zay tsy maharitra ianao. Ny zavatra izay iainantsika sy ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika, dia misy objektifa, misy tanjona ny anatin'ny fisainako any, dia lasa mamafy voalohany amin'izay. Ozintsika hoe nitepoka voalohany ao anatin'ny fananganana rindrina, dia ny vavaka, ny fiainam-bavaka. Maninona ny fiainam-bavaka? Satria mila hery isika, mila manango-kery isika. No dia avy tany amin'izay nisy azy tany le zanakadala, tonga dia nanatona ny ray, rayo, efa nanota teo amin'ny lanitra sy teo anatrehanao aza tahoisany zanako antsony amevo le serpillera, dia amevo any kifafa fandeha hikosika gabone ozy izy ny ray ny tongotry ny ary tsy zakany zara fa mamindra mandringa tsy ampy sakafo, dia amafy gabone latsaka ny anatiny any. Fa zao melohany zavatra rehetra mila mihinan-kanina aloha, dia nanaovany ray ny fety izy me hanina izy me ny fitiavana izy me ny rehetrarehetra izy dia rehefa nahazo hery tsara izy dia afaka niasa amin'izay izy rehefa avy eo. Dia tahaka izay ihany koa itsika, ny herintsika dia ny vavaka, inona tsara? Ny vavaka no herintsika. Raha vao tsy ampy vavaka ianao tsy ampy hery. Tsisy objektif tratranao zany raha vao tsy ampy vavaka ianao. Ianao te hitombo ara-pana, ianao te handresy fakapana, ianao te tsy teniteny foana intsony, ianao te hanana fiainam-pana hoe tena mba tiako taty mihitsy ny tompo le vava-be ataon'le ato an-trano dadanay za raha vao miteny dia tonga dia mandratra, za tena tsy te haratra tsony any amin'ilay teny izay lazay. Fa vita lay avy niady tamin'ny papa indray dia mbola maratra ihany ny any anaty dia fahoana ihany ary Jesosy sao dia tsy converti ary ohatra mbola ohatran'izao foana tompo, ohatrany tsy miova mihitsy azany. Tsy miova ianao satria ianao tsy ampiery ianao hiatrehana an'izany zavatra rehetra izany. Averiko eto foana ny lioka toko faraika amin'ny roapolo mivavaha ianareo mba hery. Dia manomboka mamafy ianao, manomboka mamboly ianao. Inona ny objektifa? Tonga dia objektifa mazava ohatran'izay ny hitanao ity foko ity etiko eto anatrehanao tompo. Iana ny foko mora maratra ny foko. Za mbola mora tezitra Jesosy, za mbola mora varimbariana tompo. Zay zany sa manana ny azy io fa mila mipetraka ianao mandinika an'izany fa tsy hitampotampoka eo fotsiny dia tonga dia ny problema faharoa ihany koa le objektifa mba atao vitsivitsy fa tsy tonga dia roa taonina sy valo kalesa lahatra dolidoly le ty raha manaiky fa be fahalemena be ianao fa le fasotsikelikely le izy na izany ary. Raha manaiky fa mbola betsaka ny tsy fataterahana, fa le fasotsikelikely le izy jerevo mihitsy hoe itiny tanjoko. Zay le tantara eto hoe amin'izany dia mareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo indro mpiasa tany miandro ny vokatsoa amin'ny tany. Ny tena mpiasa tany dia mifantoka amina vokatra izay tena iolomaizany. Ohatra zany zao hoe vary ny tena ataony, mpamboly vary izy, atotony ao anatin'le vary ny heriny rehetrarehetra. Fa sahiran-tsaina izy raha sady amboly vary, amboly tsaramaso, amboly katsaka, amboly voatabia, amboly voatango, amboly voatavo, amboly sosiety, ambolena daholo izay azo ambolena. Reraka ny eritreritra tsy fantatra tsony hoe iza makaiza, iza moa ny efa nitondrako, iza moa ny efa nasiana zezika. Ny sasany mahazo zezika avo efatra eny, ny sasany tsy nazo na ray ary. Satria maninona? Misy objektifa be dia be, misy zavatra manesika be dia be any anaty. Fa zao ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ilay tantara.
mamafazy ianao a dia manaova investissement amina zavatra mazava tsara eto ako am'te dia rehefa vitsy zay dia zay ianao vao mandroso amin'ny zavatra hafandray azonao lay izy tsy tonga dia ampisesika daholo alefa tsy kelikely rehefa hitanao fa memivoatra ianao hitanao fa tena memivoatra ianao mety ohatra hoe tsy manana fahononantena ianao natao hoe fahononantena dia self control fifehezantena tsy mahay mihitsiny ianao le karazana olona le tsy mahay mipetraka manao zavatra anankiray mihitsy fa dia enjehana ny kofafany enjehana ny vilany ny vilia kosehany indray mandeha ohatr'izao dia verina indray atao ny vilany iny ny vilany iny ihany vo avy ny sava ranombary dia efa lasa miazakazaka indray manenjika lamba miay ary raha vao manenjika be ohatran'izany tsika tsisy vokatra le izy fa misy zavatra mila mazava tsara ao anatin'ny sainao efa tafitra moa ty volana janoary fa hitaro kely le izy mamindra-fo amiko tompo efa tena hitarotsika hatramin'ny volana febroary aloha le resaka dia volana febroary ity mila zavatra mitomba mila mahazo hery mandritra ty volana febroary ity raha tsy naomby ny fiainam-bavaka ao tamin'ny herinandro ambony mahomby izy amin'ity herinandro hitsahantsika ty amen zany atao hoe mametraka objectif rehefa mipetraka amin'izay ny objectif anao dia tsy maintsy maharitra ianao tsy maintsy maninona ozy izy ny tenin'Andriamanitra miresaka ao anatin'ilay izy hoe mandra-piaviny mandra-pahatateraka ny teny fikasana tsy haiko na ty le teny misy an'izay na hafa le izy fa misy an'izay hafatra izay hoe Andriamanitra manome teny fikasana ao antsika Andriamanitra manazava antsika Andriamanitra ohatra miresaka aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao dia ianao mila maharitra mandra-pahatateraka ilay izy ianao mila raha mivavaka ianao ho an'ny havanao ohatra napetraky ny tompo tao am-ponao ny vavaka ho an'ny vadinao mila azo antoka tsara zay hoe tena henoko ao anatin'ny foko ny alalana hoe tena apetraky ny tompo ao anatin'ny fonao le izy dia tsy décision taitaitra ny anaovanao anazy raha décision anao fotsiny io a mafanafana fobe ianao voalohany tena le mitotototo an'le seza iny seza ny ataonao mahita faisana Jesosy ty maintsy mioa Jesosy lasa miletika mihoatra noho ny tsy tokony iletehany le seza efa seza efa tsara kapoka io mbola ataonao totondry ihany fa raha mafana fo fotsiny ianao dia mandalo fotsiny le zavatra mandalo fotsiny le izy dia vadika ianao rehefa avy eo fa rehefa apetraky ny tompo anatin'ny fonao le izy hoe tena zay ny hoentinambavaka dia manao an'iny ianao dia maharitra ianao manao an'iny zavatra iny dia tsy amelanao iny fa tena miresaka foana ho antsika izay mieritreritra hoe ahoanaka iny fomba ahafantarako fa ity zavatra ity tokony insisteko amin'ny tompo dia ity zavatra anankiray ity tokony hoe ho atao any eny sitraponao sa tsy mametraka izay fanontaniana izay ny anatin'ny saintsika hoe eto moa za zany le tokony hoe izay sitrapon'ny tompo rangano tanteraka sa eto a le tokony hanao an'le lioka toko fahavalo ambin'ny folo Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidy va izay mitaraina amin'ny andro manalina ka androany moa za zany hitaraina andro manalina ary tompo manomboka androany sa atao any eny sitraponao dia amen nakatona le sujet dia izay le izy apetraky ny tompo ao anatin'ny fonao le izy dia jerenao amin'izay tsara le tantara mivavaka ianao zany zay zany aloha le etapy ao anatin'le izy hoe ianao mametraka amin'ny fiainam-bavaka ao mame karazany be dia be fotsiny azy zany dia anjaranao no miainao ao amin'ny tompo hoe ity le zavatra resahan'ny tompo amiko ity le zavatra hitaritany tompo amiko fa zao ny zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'le izy rehefa maharitra isika mandra-patateraky ny teny fikasana dia mahita vokatra tsara isika dia faly isika dia afa-po isika ny amin'ny fiarahana amin'ny tompo fa raha tsy maharitra isika dia jereo tsara le zavatra izay tenen'ny tompo izy aho hoe fampitandremana ao am-bokyny Jaona toko fahafiry le vakitsika teo an'izay matadidy Jaona toko fahaefatra andiny fahavalo amby telopolo dia zao ny afatra Jesosy indro aozy izy maniraka anareo hijinjeny amin'izay tsy namafaza anareo olo-kafa namafy teo alohanareo fa ianareo kosa mijinja an'izay nafafiny zany hoe nisy olona nanomboka zavatra tao anatin'le tantara fa naninona tsy naharitra izy azonao le izy nanomboka izy misy tantaran'olona be dia be ohatran'izany mitondra olona mivavaka hoetin'le namany ndao le sika araka hivavaka fa tonga eo izy dia mivavaka izy mandritry ny 2 volana 2 volana dia izy le nitondra tsy maharitra fa le namany nentina naharitra
tena vita ny azakazaka dia mandroso tsara dia mandray zavatra tsara rehetrarehetra zany le hoe mijinjy eo amin'izay tsy namafazana olo-kafa mamafy dia olo-kafa no mijinja dia raha sanatria ny olona iny ka very ray androany dia ngamba zay vao tena nenina tsoroa amantany hoe za mo nitondra ny anina taniko za ndray tia ny taraiky za mo no apetraka aminay mpitoroteny ihany koa satria izay mpitoroteny basy vava be be ambara be be lazao be karaha zay mitantara zavatra be dia be aminareo ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao nareo nankato nareo ny aina nareo ny aina n'ilay fanambarana nomen'Andriamanitra nareo ary naharitra tao anatin'ny fiainana n'ilay izy nareo mandray vokatsoa zahay mipitsapitsa ny tena lozagny era hoe zahay mpanompon'Andriamanitra tonga ny an-danitra jejojejo tsara ery hoe navita zavatra hoany aterin'ny tompo eo anatrehanay amin'izay le sarety feno milolo hoe tia ny asanao ngalele izy ngy bitabe ny asa vita io betsy androfana io ny asanao io betsy androfana io ray sarety mololo ray sarety fa hoana ny milolo ray sarety satria ianao tsy naharitra ka ianao mamafy fotsiny ataonao alefanao amin'ny fotsiny le izy dia le olona mandray ale izy maharitra ao anatin'le izy maharitra ao anatin'le zavatra torianao mitombo ao anatin'le zavatra torianao fa ianao mitory fotsiny ianao tsy mitombo ao anatin'le izy milolo ray sarety ny asanao any mivoaka amin'ny mpianatra miaraka amin'ny vato soa vato tsara mivoaka amin'ny manaraka miaraka amin'ny vola fotsy voaka ny hafa miaraka amin'ny vola mena satria manino maharitra tsy moramora raha lasy anabavy ny ady ao ampovoany ao rehefa mijery isika mitantara rehetrarehetra ny ainan'ireo olo-masina talohantsika tsy moramora ny fiarahana amin'Andriamanitra marina sady iso misy fotoan'Andriamanitra tsy manome izay ilaitsika fa maharitra foana ao anatin'le izy misy fotoana le zavatra entina ao ambavaka io zava-panano resako fa tsy le azo asa fa ny azo asa efa azonao eto ambonin'ny tany valim-pitianao tsy le eto ambonin'ny tany resantsika fa le ratra izay no resantsika le satro-boninahitra mafinahitra ho apetraka eo ambony lohako zasy ianao amena zany ny katsahantsika ozy ny tenin'Andriamanitra miresaka amin'izany ny tsy hita-maso no iriny dia ny eo akaikin'Andriamanitra amin'izany ny tsy hita-maso ny tedaviny dia le ho satroana ny satro-boninahitra inona ny antony aretantsika mivavaka ampatonga antsika ahery tsara ampatonga antsika ho ampiasain'Andriamanitra ampatonga antsika aharitra eo amin'ny asa izay nametrahan'Andriamanitra antsika fa tsy pampahery olona ianao mandrehitra ny ray volana dia tapitra ny ray volana dia tsy manao intsony samy vita mpitory ny filazany tsara ianao dia tsara fa mahavita efa navita anankidimy dia okizay efa betsaka ny vita tsia afatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra afatra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra raha vao manomboka zavatra isika ka tsy mahavita n'io zavatra io dia io ny tenin'Andriamanitra manambara eo amin'ny Jaona 4:4 lasa eo amin'ilay toeram-pamafy isika fa ny olo-kafa no mijinja an'ilay asa izay ataontsika raha iverintsika amin'ilay resaka teo ianao mivavaka ho an'ny dadanao sy ny mamanao napetraky ny tompo tao-ponao le izy dadanao sy ny mamanao dia olona teny efa nomanin'Andriamanitra ho amin'ny famonjeny fa saingy ianao tsy naharitra ny vavaka ho azy satria maninona be loatra ny pression satria maninona be loatra ny fanafotoina nahazoko amin'ny alalan'ity dadako sy mamako ity satria maninona mandreraka foko izy mandreraka azy saiko rehefa reraka fo reraka azy saina andana amboary ny rindrina mbola ho tsara ianao azonao ilay tia nambara fa tsy rindrina hafa ny eritreretinao hividy briky ve zany fa amboarina ny rindrina rehefa reraka ny fo fa tsy hoe ajanona ny asa satria reraka satria tsy mahavita tsony rehefa mananga trano ny olona anankiray rehefa mieritreritra ny olona anangana trano dia mandra-pavita n'io trano io fa tsy vita mifototra dia nanao rindrina kely 5 metatra dia hoe reraka ny posiko reraka ny saiko leo be makaleo ny mpiasa io misy makaleo foana io zavatra io misy mandreraka foana io misy tsy apozina misy tsy eritreretina takizay ihany koa fiainam-panahintsika amin'ity taona 2025 ity ny zanak'Andriamanitra dia tokony zanak'Andriamanitra mahavokatra amin'izay amena fa tsy zanak'Andriamanitra manompo fotsiny efa tsara be zay efa anatin'ny faharetana kosa aloha lenao tonga eto hoe
efa izy kosa aloha zay fa andao mba tsy taperina eo le izy amen efa maromaro aminareo ny hitako amatonany efa zava-dehibe zany efa taoko kalain foana ianao isaky mirava sy isaky miditra zay iny aloha fa efa zava-dehibe zay fa mihoatra lavitra noho izany mametra ianao tanjona anatin'ny fiainana mametra tanjona akaikezaka mety voandro avy ianao na ianao zany tanjona akaikezaka matoa misy ny tanjona lavitrezaka zay zao fa heninareo zay dia misy ihany koa ny atao hoe akaikezaka misy ny lavitrezaka lavitra le izy itiany tanjoko andry fa itiany tanjoko androany itiany tanjoko amin'ity herinandro ity raha vao tsy misy ny tanjona akaikezaka tsy tanteraka ao ny lavitrezaka satria maninona le lavitra me manakaiky le akaiky ary tsy vitanaoko lavitra indray no eritreretina fa ny akaiky aloha ny eritreretina dia tsy avela mihitsy hoe za Jesosy tsy hovelombelom-poana eto amin'izao tontolo zao zany za tsy anangona isa fotsiny ataoko eto za zao fa faintsisy indray amin'ity taona ity dia faintsety amin'ny taona manaraka dia fa nao ne tamin'ny mbola kely zany tena hoe olona tsisy atao dia mijery calendrier hoe amin'ny taona raha ataoko hoe taona 2000 zany mijery an'le izy eny mbola kely zany mety hoe 93 zany dia mijery calendrier hoe amin'ny 97 ako andro inona ny anniversaire-ako amin'izay dia amin'ny 98 andro inona indray ny anniversaire dia tamin'iza voateraka andro inona zavatra tsisy atao lany andro fotsiny manisa taona manisa andro manisa zavatra tsisy dikany eto amin'ity fiainana ity mamoriporina zavatra tsy mahavokatra rehetrarehetra zao fa andao isika anao zavatra miainga amin'ity etape ray ity dia tonga atsika hatramin'ny farany amen raha nametraka ianao nanomboka tamin'ny herinandro hoe hivavaka mety navita ianao latsinainy vita ny talata vita larobia raha hoe fo amin'ny 5 zany le izy dia mavita latsinainy loha tava fo amin'ny 5 talata amin'ny 5 larobia efa amin'ny 5 sy fefa fa manomboka reratreraka io Jesosy lakamisy amin'ny 5 sasany zoma amin'ny eniny efa revay sisa maneno tsy navita vavaka ninina tsony sabotsy tsy navita laty tsy navita androany tompo mamerina ny sainao androany tompo miresaka aminao fa mila maharitra sasainao na mafy ary mahareta foana palazao ilay namana akaikina na mafy ary mahareta foana indray io maso io tena tsy teanao tsony za zao lazaiko anao reraka mihitsy reraka fa tena tamin'ny maraina aloha tsy navita fo tamin'ny 5 tsona aloha no tena tsorona marina reraka be avy any atsira be tena reraka vao mainka koa afiry alina zay vao natory fa mbola niandro vary masaka tao afiry zay vao tava le fifoazana zany efa heniko ihany hoe tena amin'ny 5 latsakafe fa misy mamoa fa any anaty ihany tena lao miandry amin'ny 5 tonga ny amin'ny 5 lao mba ampiana 10 minitra tonga ny amin'ny 5 sy 10 tena mbola tsy vonona ary tompo tonga ihany tamin'ny 5 sasany so ihany fa amin'ny 5 sasany mba tapa-kevitra ihany hoe tena alao fa tsy maintsy mitsangantsika tsy maintsy vita io fa zay zavatra izay no ilaina ao anatin'ny faharetana miaraka amin'Andriamanitra zay zavatra izay no ilaina raha te hahavokatra dia lasa nandoalika dia nivavaka ho anao ako meloha azo fotoana izao mivavaka ho an'ny olona ny atsirabe aho hoe Jesosy hoe namafy izay omaly tsisy very ireny zavatra ireny fa hitanao zao zavatra zao raha tsy maharitra amin'izay zavatra izay dia isolo-kafanao an'izay asako izay dia izy mahazo an'ilay volamena rehefa avy eo azonao le izy tsy tsy tiako izy tsy tiako koa ianao fa tsy omeko anao rangany anjarako tena tiako be ianao fa tsy omeko anao zany ny anjarako tsy omeko anao ny anjara satro-boninahitro anahy io tsy omeko anao zany io tsy mampiova fihavanantsika sy fifankatiavantsika izay fa ny anao tedavina ny anao tedavina zay anjaranao fa ny any anjarako tazomiko hivavaka anompo ny olo-masina hitoy ao anatin'izany misy fotoana mety reratreraka misy fotoana mety kivikivy misy fotoana mety kamokamo fa tsy manaiky any anatiko any fa zay ny atao hoe faharetana rehefa nandeha ny tantaran'ny zanak'Israely dia nandeha nanomboka aloha le fanomboana iny mantsy spesialite atsika zanak'olombelona le mafana fo be daholo izy no any amin'ny tany-kanana andehtsika Mosesy andehtsika lasa izy rehetra nivoaka ny tany Egypta
Vao maika koa mivoaka ny tany Egypta moa mbola nahazo avatra tamin'ny Jehovah Andriamanitra hoe aza miala ao Egypta tanam-polo. Fa mandehana makany amin'ny Egypta any angataony firavaka ry zareo. Tena hafa mihitsy ny zany resaka izany. Angatao nana mangataka dia lasa mandondotra any. Dia ozy Jehovah meo anay ho firavaka reo. Dia mahavariana fa dia manaiky tokoa ilay olona ay ve iny ary ety hony. Dia nahazo firavaka izy rehetra voaka te falifaly ny teran'Andriamanitra. Tonga teo amin'ny ranomasina mena sokafan'Andriamanitra ranomasina mena. Mirakla tsisy ohatran'izany terahin'Andriamanitra. Namakivaky alilay ranomasina mena toy ny nandihy tany maina. Tonga tery apita 3 andro monja tao ambadika izay. Tsisy rano intsony. Dia ahoana zany zao? Aty amin'ny dezera isika. Manomboka mivoaka ilay maha-olombelona tsy misy faharetany. Azonao ilay izy. Ny tantaran'io zanak'Israely io dia zao. Nisy olon-dehibe tao dia nisy ankizy. Azonao? Dia ilay olon-dehibe mitondra an'ilay ankizy. Ilay olon-dehibe manina mitondra an'ilay ankizy. Dia ilay ankizy 20 taona midina dia tantanana ny sasany dia trotrona ny sasany. Fa zao ny tantara mampalahelo ao anatin'izy io. Ireo 20 taona ny miakatra rehetra tsisy tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa inona ny asan zareo? Nitrotro an'ilay ankizy fotsiny ihany. Nitondra an'ilay hoentiny ho eny amin'ny tany Kanana. Satria nanino tsisy faharetana izy rehetra. Mitondra Andriamanitra dia menomenina izy. Mena hanina izy dia menomenina. Mena rano izy. Faly izy vetivety. Faly izy mahazo papelika vetivety. Fa menomenina izy. Tsy maharitra izy amin'ny fitondran'Andriamanitra. Mivavaka izy fa tsy maharitra izy amin'izany. Mankatolalana izy fa tsy maharitra izy amin'izany. Sa te hampahery anao izy rehetra hitaritan'ny tompo antsika dia mareta ao anatin'izany. Mafimafy ny fiarahana amin'ny tompo tsy mety tonga valim-bavaka fa mareta mivavaka foana. Mareta mivavaka. Dia aza iny foana ny zozorana fa mba mizizotra misaotra ny tompo indray. Nahoana hitondranao any tompo misaotra anao any amin'izao. Misaotra. Anao fivavaka fivadikana tsika rehefa avy eo fisaorana anao teritsika be dia be. Dia filazana amin'ny tompo hoe zay aharitra Jesosy a. Zay itoy aharitra, zay itoy foana na ahoana fomba fitondrana ao an'ity fiainana ity. Zay aharitra foana. Fa ny zanak'Israely ny 20 taona ny miakatra tafiditra tao anatin'ny Mosesy. Ny antantaran'iny lehilahy iny tena nampalahelo mihitsy. Be dia be ny tantaran'olona mpanompon'Andriamanitra mampalahelo ao anatin'ny Baiboly. Aso heverinao hoe mahafinaritra be foana io Baiboly io. Be dia be ny zavatra mampalahelo. Mampalahelo ny tantaran'i Mosesy. Tena hoe olona nahazo ny teny fikasana ny aritra ny mafy rehetra nahazo fiterana manokana tamin'Andriamanitra hoe i Mosesy ny lehilahy tsara fanandrindra eto amin'izao tontolo izao. Fa inona ny nampalahelo? Tsy natonga, tsy navita ilay azakazaka hatramin'ny farany izy. Fa arak'ilay niteneniko anao, olona hafa ny namboly dia olona hafa ny jinja teo amin'izay tsy namafazany. I Josoa no nijinja teo amin'izay tsy namafazany. Mosesy ny namafy, Mosesy ny niaritra ny fimenomenoman zanak'Israely. Mosesy ny niaritra ny saika hitoraham-bato anazy. Ny zavatra fahoriana rehetra. Fa tsy naharitra Mosesy. Dia i Josoa ny nandimby azy, namita an'ilay asa. Dia nahazo voninahitra hoe Josoa ny napiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Fa tsy ho tahaka izany anie zasy ianao. Misy tantara mampalahelo be dia be ao anatin'ny Baiboly, tantaran'i Davida. Nanomboka zavatra tsara. Fa mifiafaran'ny tantaran'i Davida famono ny zanany. Satria misy tsy faharetana foana. Misy tsy faharetana. Misy tsy fandresena fakapanahy. Be dia be fakapanahy izay miatra amintsika. Mampatonga antsika hiala amin'ilay lalana izay tian'ny tompo andehanantsika. Hoy izay ateo hoe raha hivavaka isika ho an'olona. Raha no hivavaka isika. Raha hanompo isika na dia hanompo fotsiny ary eto amin'ity toerana ity. Misy fakapanahy sy fizahanttoetra be dia be izay ho avy ao anatrehanao. Hatonga anao hanajanona n'ilay azakazaka. Hatonga anao hiteny hoe za tsy hanao intsony. Fa tadidio ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo efa niaritra ny mafy rehetrarehetra. Efa nomanina sy satroboninahitra. Misy sarisary anankiray izay nomena tany Russie ilay tantara. Tany Russie ilay tantara. Dia tany Russie tamin'ny fotoan'andro dia misy fanenjehana kristianina.
tamin'ny tantarandry Karl Marx sy ny namany rehetra tena tsy azo ataona mivavaka kristianisma ny Russie. Dia voasambotra reto rahalahy kristianina vitsivitsy. Dia voasambotra ry zareo dia natsatoka naboridana salaka fotsiny zany. Dia ao anaty lanezy. Rehefa ao anaty lanezy reto rahalahy vitsivitsy reto, dia misy miaramila manambana basy anazy. Dia ohatran'izao ny zavatra tenenin'le komandin'le miaramila. Raha mandahan Jesosy nareo dia omena akanjo dia mena lasopy mafana. Efa io lasopy eo anaty vilany io. Fa mandahan Jesosy fotsiny nareo dia mahazo mihinana lasopy dia mahazo akanjo tafiana tsara. Fa raha tsy mandaa kosa ianareo dia na ianareo fatiny atsika eo na ianareo tofiry miaramila raha mitady hitsoaka. Dia nanontaniana voalohany, ahoana ianao? Faharoa, fahatelo, amin'ilay anankiray amin'izay. Nanomboka efa salasala ilay anankiray. Ilay lasopy koa manitra be tsisy ohatr'izany. Hoe ahoana no atao? Amin'izay mety misy fikafika Jesosy eo mody lavina kely fotsiny. Zay mody anina kely fa za nompo anao foana mandrakizay. Fa zao nanomboka sary hita nisy miaramila teo mitazona an'ilay basy dia nahita sary, nahita vision izy teo amin'ilay olona zany izay misy an'ilay milahatra eo. Dia misy anjely eo ao aorianandry zalahy eo. Dia ilay anjely mitazona satroboninahitra couronne eo ambony lohan'izy ireo. Zany hoe raha vao maty izy dia satroana ilay satroboninahitra. Vao maty izy dia satroana, vao maty izy dia satroana. Tonga amin'ilay eo amin'ilay anankiray amin'izay dia ilay anjely manao ohatran'izao. Dia ozy izy ilay anankiray alao za hisotro an'ilay lasopy dia eto ty ilay akanjo mafana fa matiny atsika eto. Dia ozy izy ilay miaramila nahita an'izay zavatra alao alaiko ny toerany. Dia nalay ilay miaramila ny toerany dia mena azy ny akanjo sy sisa rehetrarehetra dia izy maty teo amin'ilay izy mijinja eo amin'izay tsy namafasany. Ilay ray niaritra ny fahoriana tamin'ny fiarahana amin'ny Kristy sy tamin'ny fanenjehana fa au dernier moment. Zany iny fampitandremana raha lasiana bavy. Tsy haiko aloha raha mety misy ny laza androany tany Zenisy asy tany hoe androany aloha dia ho amin'ny farany ry tompo. Fa za leo io. Leo zao foana ve fiainana. Fa ianao zany le te hinana lasopy farany. Dia efa misy miaramila miandry ihany koa ao anatin'ilay izy. Raha vao tsy maharitra isika, raha vao tsy mijoro isika. Izay ataonao amin'ny tontolo fanjakana lanitra dia atao hatramin'ny farany. Amen. Raha petraky ny tompo anatin'ny fonao ny hanompo ny olo-masina dia manompo ny olo-masina. Raha petraky ny tompo ao anatin'ny fonao fa ny anjara asa fanomponao dia ny manome dia manomeza foana na dia efa kely ary ny ao paosinao. Za tsy mpiteny resabola fa za miresaka asa fanompona. Manomeza foana na dia efa kely ary ny ao anatin'ny paosinao. Fa ao anatin'izay faharetana izay dia ahitanao vokatra. Fa rehefa tsy maharitra ianao dia sady lehibe dehibe efa vita sady le asa fanomponao vita teo aloha lasa asa fanompona amin'ny lolo fotsiny. Tany ohatra n'ilay olona hoe Jesosy taiza ianao no hitanay ny boridana dia tsy mimenay akanjo. Taiza ianao ny hitanay ny gadra dia tsy mivanginay. Taiza ianao ny hitanay izao, taiza ianao ny hitanay izao. Sisa rehetrarehetra. Misy karazana olona tena manao zavatra fa raha vao tsy maharitra isika mandany tsara inona ny tson'ny tompo dia mahareta ao anatin'izay. Nivavaka kosa aloha tsy isy natao an'izany za tsy natson'ny tompo hivavaka zany. Tsisy azany. Tsy zanak'Andriamanitra ianao zany. Fa zanak'Andriamanitra rehetra natona hivavaka daholo. Ozy ny tembetera miresaka hoe ry rahalahy efa tombotra ny andro. Izy nganteny hoe izay manana fanomezam-pahasoavana hivavaka rehetra. Efa tombotra ny andro mahonona tena amin'izay fivavahana fa ry rahalahy ozy izy. Zany hoe zasy ianao natao aharitra amin'ny fivavahana. Fa natao ihany koa tsika aharitra amin'ny anjara asa fanompoantsika. Natao tsika aharitra amin'ny anjara asa fanompoantsika. Raha natao ianao hanompo ny ankizy kely napetraky ny tompo taomponao zany. Tohizo izany fa zao omena hafa ny satroboninahitra ao. Amen. Raha natao ianao hanompo amin'ny alalan'ny tongotra ao
dia tohizo izany atao ianao hanompany an'izay lafo ny rehetrarehetra ny antsonanao. Androany ianao mety efa kivikivy, androany ianao mety efa reratreraka, fa androany ny tompo miresaka aminao. Mahareta ao anatin'izany. Mahareta. Nahoana mety ho ady, ny ady tsy maintsy misy. Ianao na hivavaka na tsy hivavaka misy foana ny ady. Tsisy an'izany hoe rehefa tsy mivavaka dia lamina be. Vao mainka ary ianao mahita loza. Zany ny andramana hoe tsy hivavaka tsony amin'izay milamindamina. Nisy olona anankiray izay niresaka tamiko indray maka hoe hono pastera fa le devoly izany tsy maintsy vazavazaina ohatran'io. Tsy mety ve izy io raha mba avela fotsiny ao zareo. Hitako hoe rehefa le vazavazainareo izay maromotra anazy io. Rehefa le roadroasinareo aza roadroasina vao mainka mikorotana le fiainana noho ny roadroasinareo le devoly aloha izy petraka fotsiny amin'izao amin'izay mba milamina ny fiainana. Zay zany azy mba fomba fijeriny. Somary me kely amomenan'le izy fa tsy nikakakaka koa fa manjary mampalahelo le olona hoe zay mba fatakarana zany ao anatin'le izy hoe rehefa tsoroahana ny devoly dia endry tsara izy. Fa io na inona ataonao ny fiainana manao ny azy foana. Dia tahaka an'izay ihany koa le tantarany zanak'Israely tena ny imagination zareo mihitsy hoe azay andeha everina ny farao. Every fa moramora ngano andraisan'ny farao an'izy menakavy. Hoe maninona ty teny isany. Eo te maimay eo andeha hanompo an'Andriamanitra, andeha hanompo an'Andriamanitra kozovo everina ninona indray. Ataony farao mahita faisana. Dia nefa mitady iverina ny farao. Izay nataontsika dia tohizatsika. Ary ny asa fanompoana dia ataontsika mafimafy kokoa. Aharitra isika. Mba tena zasy ianao ny profity. Zay kosa aloha tena mba fitiavatena tena mba tena izy. Ino tena tsy andeferana iny. Amin'iny fitiavatena raha iny tena fitiavatena radrariny iny. Hoe ny na kosa tsy omeko anao. Tena tiako ianao. Tena mamiko ianao hitondram-bavaka anao foana fa sanatria kosa le sadrom-boninahitro raha omeko anao. Za haharitra amin'ity asany intsony tompo aty. Za haharitra ho am'vavaka, za haharitra amin'ny fanompoana ny rahalahy. Le rehefa resako anao teo hoe nisy zavatra ny antsona antsika tsiraray avy. Isika tahaka ny momba ny tena. Tahaka ny momba ny tena isika tsiraray avy. Izay napetraka Andriamanitra amin'io tena antsika io dia mahagaga fa tsy misy na iray ary ka tsisy ilana azy. Tsy misy na iray ny malagasy tsy mahay ninina dia namorona an'ilay ohabolana manaonao foana ho ny tahaka an'Andriamanitra namorona ny voay. Ko raha tsy ianao Andriamanitra ko tsy halala izay tiana izay tokony atao. Zany hoe ny malagasy zany mijery an'ilay izy le lazaina fa tolo razambe endry be no namorona an'izany ohabolana izany hoe toy ny voay itony. Jereny zareo toy inona ary toy ny voay itony. Dia mitsilailay, dia mitaninandro, dia mihinana omby, dia manaikitra nyty, dia eo dia tsy hita hoe atao inona. Fa équilibre naturel ny voay, raha tsy misy ny voay, raha tsy misy ny biby mpihinana n'ireny karazana biby hafa ireny, dia ripaka tsisy ninona intsony ty tany iainantsika ity fa hoan'ny omby, hoan'ny karazana biby maro isan-karazany, ny ahitra sy ny hazo sy sisa rehetra. Banga daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy itsony ny zavaboary sy ny zavamaniry fa hoaniny izy rehetrarehetra. Fa reny ny équilibre. Mihinana izy dia misy mihinana indray izy rehefa avy eo. Dia rehefa misy mihinana izy rehefa avy eo dia mba tsy laniny daholo aloha le zavaboary rehetra. Ary raha natao feno mpihinana indray eto amin'izao tontolo izao, tsisy itsony feno lasa rakotr'ala indray izao tontolo izao. Verina amin'ny tantara taloha tsy misy endrika sady foana dia manao équilibre Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Zao tsy tadidiko tsy hoe taiza farany. Taisika farany. Voay? Tsy voay zany farany. Maninona? Izay le izy kay. Nareo ao tsara. Tsika rehetrarehetra momba ny tena dia napetraka ilaina daholo. Ilaina ny tongotra, ilaina ny tanana, fa ilaina koa ny tsinaina dia ratsy tary ary. Ilaina ny vavonina dia mampatahotra ary amin'ny paoziny. Ilaina ny volo, tsy natao olangolana any amin'ny coiffure fotsiny dia hosorana menaka dia hosorana shampoing sy sisa rehetrarehetra. Fa ny ilana ny volo iarovana amin'ny diabe masoandro fa raha zany tratran'ny AVC daholo tsika menakavy. Dia Andriamanitra mampaniry ny volo.
Hatran'ny volokorona ilaina fa raha zeoany io to solana io ho hitanao ny sery manjoanao mandavataona dia aza nytanina ny tompo hoe Jesosy eo famaninany ampandalovinao fisedrana mamay tahaka izao ianao no nanala volokoronao ko ny tompo lazainao naninona fa tahaka an'izay tsika rehetrarehetra ireo ny membre du corps du Christ rehetra natao asoa ny tena rehetrarehetra ary rehefa maharitra ianao manompo ny tena dia mihamandroso ianao fa rehefa tsy maharitra ianao manompo ny tena dia reraka mpitoerana eo ianao rehefa ty tananao teny tsy ampiasainao andramo ny tananao anankiray tsy ampiasaina mihitsy inge ataovy any aposy foana dia ho hitanao fa ao anatin'ny 2 volana io memahi mety tsy ampy sakafo fa rehefa ampiasainao ny tananao dia mematanjaka izy rehefa tsy ampiasainao ny momba ny tenanao dia mereraka izy fa rehefa miasa izy dia mematanjaka dia tahaka an'izay ihany koa isika natsoan'Andriamanitra tsika hiasa amen tsy natsoana fotsiny tsika hisitraka ny ankohonana ra-panahy fa natao sika asoa ny manodidina tsika rehetrarehetra asoa ny tenany Kristy rehetrarehetra dia aharitra na dia manahirana indraindray mandreraka fiarahamonina indraindray io samy manana ny toetrany aza miteny an'ilay hoe izy misy toetra inonga tsisy misy toetra daholy misy ary sasany samy teny mihitsy hoe misy rivotra fa anao nga tsisy rivotra maty ianao raha fa tsisy rivotra fa misy rivotra ao anaty tratranao misy rivotra aka tsy zay ny tiako lazaina pastery efa zay ny tiako lazaina misy rivotra daholy ao anatytsika manana ny toetra tsika sika misy olona tsy ampopozinao fa tena hafa mihitsy ny toetrany tsy napoziko ihany na manao azany fa tsy napoziny ianao koa le manafina sakafo rehefa any fa ianao koa kay ohatran'izay rehefa ohatran'izany dia miara-miaina eo sika fa miaraka fanasoa ao anatin'ilay fanompona amen amakivaky an'ity taontsy isika mametra tanjona ianao tanjona kakezaka tanjona lavitra-ezaka aza miala mandra-patateraka io zavatra io hitanao fa rehefa tateraka zavatra anankiray dia faly be ianao efa manomboka misy vokatra dia rehefa mahazo vokatra ianao dia lasa ianao miasa misy kokoa indray dia ireo mpamboly vary enganeka tsy teniteny foana fa za tsy mahay mamboly vary lasa aloha vadika le banka dia rehefa vita izy zavatra iny dia mbola misy asa toyany indray efa tanjona kakezaka le mamadika banka vita iny zavatra iny dia lasa izy mamboly amin'izay tsy haiko mampidi-drano ve ny ataony ao aorianan'izay inona aza mezanareo fotsiny ahako say le meno tsy maikaika zay zany le izy mampidi-drano dia hosena le izy tanjona kakezaka daholy iny zany azonao fa faran'izay vao mijinja vary fa tsy vao mamady banga dia efa mieritreritra vary tsy isy vary zany io kakanany eo zay misy eo fa mila manohy ianao ary mila maharitra ianao amin'ilay asa dia mitondra vokatra dia mahazo vokatra fa raha vadika ao mibanga ka tsy manao ninina ianao azagaga raha misy olona tonga somatsara miasa rehefa avy eo ela be ny andrasana an'ity izy izy tsisy tompony angamba ity aloha toizako le asa dia izy mahazo an'le izy avy eo fa tsika mila maharitra fanompona ny tompo amen tatsika mba hitsangana hivavaka androany tsy haiko izay nikasihan'ny tompo anao na dia fehezateny ray sy roa ary fa zay dia efa zava-dehibe fa za aloha androso misimisy kokoa indray fanompona ny tompo androany dia minsy manantena fa tahaka izay ihany koa tsika tsiraray avy raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto